Miaraba antsika rehetra ry havana izay manaraka izao fampianarana izao. Hivavaka itsika mialohan'ny androsoantsika amin'ny fampianarana. Andriamanitra ray zanaka fanamasina misotranao indrindra izay amin'ity fotoana ity, izay ahafahanay rehetra indray miombona mandinika sy mandalina ny teninao. Dia enao fanamasina ny soranay hitarika asa hampianatra sy ny rehetra andraiso fampianarana izao. Mba hitondra aina vaovao sy akony hitondra fiainana eo amin'ny fiainany tsirairay ny fampianarana izay fampisaranay avy amin'ny teninao androany. Misaotra indrindra Jesosy Tompo. Amen. Manantitra ny fiarabanantsika rehetra ry havana. Ny lohatenin'ny fampianarana rahantsika anio dia hoe ny tena vaovao. Eny fandrentsika manko tato atony hoe miarahaba, fampiarahaba. Fa eo no miteny hoe natratry ny taona, eo no miteny hoe tratry ny taona, fa rehefa atambatra fampiarahabitsika fa misy antsoina hoe taona vaovao. Ka ny hojerentsika avy amin'ny soratra masina androany teny hoe inona ny antsoina hoe tena vaovao. Mba rehefa ifampiarahabitsika dia ho tsapantsika tsara sy ho tsaroantsika ny hoe vaovao tokoa ve rehefa miteny hoe nahatratra zavatra anankiray vaovao. Ny tenin'Andriamanitra izay akantsika ny afatra dia hitantsika ao bokin'ny Mpitoriteny. Mpitoriteny toko voalohany dia ny andininy 2 ka hatramin'ny andininy 112. Toy izao no vaky ny teny ry havana amin'ny anaran'ny Tompo. Zava-poana dia zava-poana hoy ny Mpitoriteny. Zava-poana dia zava-poana, eny zava-poana ny zavatra rehetra. Inona ny soa azon'ny olona amin'ny fisasarany rehetra izay isasarany ety ambany masoandro? Lasa ny taranaka iray ary mandimby ny taranaka iray, fa ny tany mbola maharitra mandrakizay. Ny masoandro koa miposaka ary ny masoandro milentika sady miriotra ho any amin'ny fitoerana izay mipisahany. Mianatsimo rivotra dia mihodina mianavaratra. Mivezivezy mandrakariva izy ka miverimberina manodidina indray. Ny renirano rehetra dia samy makamy ny ranomasina nefa tsy tondraka ny ranomasina. Any amin'izay falehan'ny renirano ihany no hiferenany indray. Maivana ny teny rehetra ka tsy misy olona mahalaza. Ny maso tsy mamy mijery ary ny sofina tsy mamy miaino. Izay efa teo ihany no tonga indray ary izay efa natao ihany no mbola atao indray. Fa tsy misy zava-baovao akory ety ambany masoandro. Raha misy zavatra azo lazaina hoe ity ny vaovao dia ilay efa teo ela tany amin'ny andro talohantsika ihany izany. Tsy misy fahatsirovana ny taloha ary no avy koa dia tsy ho tsarovan'izay andimby azy. Manazava ny tenin'ny Tompo ry havana fa misy fihodinana ny zavatra rehetra. Dia arak'izay novakiana tamintsika teo izany hoe ny masoandro miposaka dia avy eo milentika dia avy eo indray izy dia makany amin'ny fitoerana fipisahany dia mianatsimo koa ny rivotra izany dia mihodina mianavaratra dia vezivezy mandrakariva. Ny renirano rehetra dia makany amin'ny ranomasina indray. Dia izay dia mahatonga azy miteny mihodina ilay izy fa tsy misy zava-baovao akory aty ambany masoandro. Itsika izany izao no miteny hoe vaovao ilay taona dia mihodina eo io dia rehefa tonga indray ny Desambra dia lasa tota ilay taona. Ity vaovao ity izany dia mbola ho tota indray dia mihodina eo izy dia tonga indray ilay taona manaraka dia eo vaovao fa dia mihodina ihany dia mihodina eo. Tahaka an'ilay hoe mihodina ny masoandro miposaka dia milentika, miposaka dia milentika. Tsy misy vaovao eto. Ary na dia eo amin'ny fikarohana aza ry havana amin'ny ara-tsiasa ohatra dia ny asa fikarohana nataon'ireny mpikaroka ny zavatra tranainy milevina any ambanin'ny tany sy ny zavatra rehetra ireny dia mahita hoe misy izay antsoina hoe raikim-poy mahakasika ny ara-matematika hita indray mandeha ary mbola tsy hita mihitsy ny valiny hatramin'izao. Izany hoe efa nisy fahitana sy fikarohana lehibe hita ny tany aloha tany. Dia ireny izany izao afaka mitenitsika hoe fikarohana teo aloha dia misy indray vaovao fa tsy midika akory hoe izay hitantsika rehetreto dia tena vaovao daholo. Fa ny teny aloha teny azany dia efa nisy zavatra dia tsy takatritsika akory. Hatreto izao ohatra hoe malaza ohatra izany hoe fomba fitehirizana faty. Momia moa ny anarany tany amin'ireny hoe piramida tany Ezipta ireny dia misy arany fomba fanao tamin'ireny tena mbola tsy hain'ny siansa ankehitriny mihitsy. Dia izay ilay hoe izay rehetra antsoina hoe vaovao dia ohatry ny teo ihany no mihodina. Fa inona kosa ary izany ny tena vaovao ry havana?
dia ny tenin'Andriamanitra ihany no mamaly azy. Ao amin'ny Korintianina 2:5 dia ny 7:10. Korintianina 2:5 7:10 dia izao ny tenin'ny Tompo ao: koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indro efa tonga vaovao ireo. Ny olona ao amin'ny Kristy zany ny ry havana no tena antsoina hoe vaovao. Efa lasa ny zavatra taloha, indro efa tonga vaovao ireo. Ka raha mifahatsiarontsika ankehitriny hoe vaovao ny taona sy ny fampiarabatra atriny hoe taona vaovao, dia ny fanontaniana apetraka amintsika dia manao hoe fa efa tena vaovao tokoa ve ianao ry havana? Efa tena lasa ve ny zavatra taloha? Ary raha ny amin'Andriamanitra aloha ry havana dia mazava. Tao amin'i Jesosy Kristy Tompo dia efa nofafany daholo izay soratanany didy rehetra ny ampanganantsika. Tenin'Andriamanitra izany. Ao amin'ny Jesosy Kristy dia nateraka ho vaovao isika ary naverina ho zanak'Andriamanitra. Ny fahotana rehetra na dia mena tahaka ny jaka aza lasa fotsy mangatsakatsaka dia no avaozina tanteraka. Fa anjarantsika kosa zany ny manaika mandray izay fanavaozana izay. Zanako ianao ny Tompo, izany teraka anao androany. Fa anjarantsika ny mandray hoe zanak'Andriamanitra tokoa ve isika. Ka nova ny ten'Andriamanitra izany dia izao ny fampiarana andraisantsika azy ry havana. Ny eto ambany masoandro aloha izany tsy misy vaovao, fa dia mihodina eo ihany ny eo, arak'izay vakitsika tao amin'ny mpitoro-teny. Fa ny eo amin'ny Kristy ihany no olom-baovao. Lasa ny zavatra taloha, efa vaovao ireo. Hoy ny tenin'Andriamanitra teo. Ho an'ny tenantsika tsirairay manokana aloha ry havana. Ny mampalahelo matsy matetika dia tsika tsy mba mamela handeha ny zavatra taloha. Tehirizitsika ho foana iny. Ao anatintsika ao dia efa misy ilay antsoina amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Efesianina 4:1-3 manao hoe esory aminareo ny folentika rehetra sy ny fahavinirana sy ny fahatezerana, ny fitabatabana sy ny fitenenana ratsy ary ny lolo-po rehetra, ary eo ka samy alemy fanahy amin'ny namany avy, ifampiantra sy ifamela heloka tahaka naman'Andriamanitra ny helokareo ao amin'ny Kristy. No avaozin'Andriamanitra isika ry havana noho izany ekeo hoe alefaso avotsory avokoa ny zavatra taloha. Tsy mila tehirizina manomboka hatrany amin'ny fihetsepontsika sy ny any amin'ny saina tsitsaroantsika rehetra any dia ekeo daholy ho avaozina izany. Indrindray manko ry havana dia ohatran'ny tonontsika amin'ny fahazarana fotsiny dia izy hoe zanak'Andriamanitra olom-baovao fa isika mihitsy no tsy mety hoe efa lasa ny zavatra taloha dia mbola mitahiry ny zavatra taloha ihany. Dia mety manontanytsika indrindray manao hoe ohatry ny ahoana ary izany no ataoko hoe mba ahatonga ahy ahamotsitra sy anaiky ny zavatra taloha mba ho avaozina tokoa ho vaovao. Dia ao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany tsika ry havana no andray ny fomba atao amin'izany. Ao amin'ny Hebreo 5:7 ao dia misy an'izao tenin'ny Tompo izao manomboka ny eo amin'ny 7:12 manazava ny amin'ny asa-pisoronana nataon'i Jesosy tamin'ny famonjenantsika io ao amin'ny Hebreo 5:7 io. Dia eo zany ilay ampitahaina hoe ny mpisorona teo aloha manao sorona mamono zanak'ondry, mamono omby-vavy. Fa ny sorona nataon'i Jesosy koa ilay nanavaozana antsika, ilay nanadiovana antsika mahatonga antsika olom-baovao dia tena hazavaina eto hoe tena manavao antsika tanteraka hatrany amin'ny saina sy ny any anaty fihetseham-po rehetra any. Dia izao ilay voasoratra eo amin'ilay Hebreo 5:9 ny 13 manao hoe fa raha ny rano sy lahy sy ny ranomby-lahy ary ny lavenom-batotr'omby-vavy afafy amin'izay voaloto no manamasina hatramin'ny fanadiovana ny nofo maika fa ny rano Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manatsino ho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay adio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty hanomponareo an'Andriamanitra velona.
ny rany Kristy zany ry havana. Zay no manadio ny fieritreretantsika ho afaka amin'ny asa maty, manala ny eritreritra maty rehetra ao mba handrosoantsika hanompo an'Andriamanitra velona. Ka dia arak'izany tenin'Andriamanitra izany ary olom-baovaotsika, efa lasa ny zavatra taloha. Ka raha mbola misy karazana eritreritra maty tsy mety miala ao, dia teneny mihitsy hoe Jesosy, sasana amin'ny ranao izany eritreritra maty izany, mba handrosoko hanompo anao Andriamanitra velona. Tsika mantsy ry havana isaoran'Andriamanitra, fa tsy nataony be adino. Tsy hitanareo hoe ratsy raha ohatra ka hoe olombelona be adino tsika. Fa ny manahirana fotsiny dia matetika ny fahatserovana ratsy, ny fahatserovana mandratra, ny fahatserovana manahirana tazomintsika foana iny. Fa ny fahatserovana tsara tsy mba tazomintsika loatra. Dia izay dia mahatonga antsika hoe na dia olom-baovao ara dia tsy mety vaovao fa mitazona ny zavatra taloha ary ny zavatra taloha ratsy foana. Noho izany zany ry havana, ny tena vaovao ao amin'ny Kristy dia izao no tokony ho fiainantsika. Satria averiko ihany ilay tenin'ny Tompo teo, ny eto ambany masoandro dia mihodina daholo fotsiny, ilay natao vaovao etsy mbola ho tota, fa ny tena vaovao dia ny ao amin'ny Kristy. Ka mba hahatonga antsika ho tena vaovao zany dia izao ilay atao. Ny zavatra tsara no apetraka betsaka ao anaty fahatserovana, tahaka ilay nataon'i Davidy, misaorany Jehovah ary fanahiko, ary izay rehetra ao anatiko misaora ny anarany masina. Misaora Jehovah ny fanahiko ary aza misy adinoana ny fitahiny rehetra, ilay namela ny helokao, ilay nanasitrana ny aretinao, ilay fitahiny no aza misy adinoana zany. Fa rehefa manodidina ny tsy fitahiana ry havana dia esory tsy hipetraka ao anatin'ny saina sy ny fanahintsika ao. Dia ilay lalana anankiray teo no efa natorin'ny Tompo antsika, dia tanterao tsara mba ho vaovao tanteraka itsika. Ilay ao amin'ny Hebreo ilay lazaina teo zany, teneno sy tonono manao hoe na rany Jesosy hanasa ny fahatserovako rehetra, ny rany Jesosy hanasa ny eritreritra maty rehetra, mba hahafahako mandroso hanompo an'Andriamanitra velona. Dia izany tenin'ny Tompo izany eny ry havana, hanavao tokoa ny saintsika, fanahintsika sy ny eritreritritsika. Ny fitahiana tadidina, aza misy adinoana ry fanahiko ny fitahiany rehetra. Izay ny baiko voalohany. Ary izay zavatra eritreritra maty rehetra indray dia tonono manao hoe tononiko amin'ny anaran'i Jesosy ny rany hanasa ny eritreritra maty, dia izaho hanompo an'Andriamanitra velona. Satria olom-baovao zanaky ny fitahiana ary olona velona dia mizarako fahavelomana. Dia ny fanamasina ry havana hanome hery antsika tsirairay avy mba ahaizantsika mandray ny fanavaozana tamin'ny alalan'ny rano Jesosy, ary dia mba hiainantsika isan'andro hoe olom-baovao tokoa, ka tsy misy ho tany saiko sy ho tsarovako afa-tsy ny fitahiana rehetra, ary izay tsy fitahiana rehetra fa zavatra manimba sy miteraka faharatsiana dia tsy ho tsarovako ireny, ary izay mitapikipikitra any ny fahatserovana lolo-po sy fahakalana rehetra, sasana amin'ny rano Jesosy. Fa tenin'Andriamanitra izany ry havana. Dia samy mba handrosontsika rehetra ho velonaina soamantsara saina vatana fanahy, hanana fifaliana mandrakariva, satria zanak'Andriamanitra velona dia mandroso amin'ny fahavelomana. Fahavelomana feno fiadanana, fa tsy fahavelomana mivesatra fikorontanana mandrakariva. Amen.